Eto amin'ny tanàna ny Madagasikara, tsy misy ny mangarahara, lavitry ny fampandrosoana miainga ny fotony ho Serge Zafimaova. Fiainam-pirenena, mitotongana tanteraka, miantso ny fanjakana hijery ny marary ny vahoaka ny HVM. Renirano Sisona, miakatra ny rano, anarivon'ireo traboiny. Tahaka izao hita amin'ny sary izao, tsy maintsy mirobo-drano maloto rehefa andalo eto amin'ity toerana ity. Toerana izay fivezivezen'ny mponina, misy tsena, toeram-pivavahana ary lalana mampifandrehitra ny fonenana maro eto Ankazomanga Atsimo. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mponina, indrindra ireo zaza-mambehivavy vokatry ny rano maloto sady maimbo, ampiny fako miakatra avy any anaty lakan-drano. Voalatsaka ora maromaro fotsiny ny orana, dia tsy misy hevitra fa miaina izao hatrany ireo mponina ety an-toerana. Efa nisy ny fitarainana samihafa saingy rano tondrana andamosiny ngisa fotsiny izany hatreto. Tokony mba ifahampiresaka aloha izany président pokotanina Ankazomanga sy Atsimo ivoany ty rano ty satria ery mifotodrena eo amin'ny ampita avaratao io misy vacation eo ambany io avaratao io sokafy io aloha atao critaziny io dia avoay rano fa raha ohatra zao foana kosa aloha ijalon'ny vahoaka atao amin'ity Ankazomanga ty mampalahelo anay tena mampalahelo anay mihitsy satria raha nareo olona resaresy reo ary atao talany sanatria misy maloto any arin'ny sasany any anaty vacation tonga any an-tranon'ny sasany raha-mpanjakany zay jereo mifaritra iva fa mampalahelo anay nareo rehefa misy ny zavatra hoe tadavinareo tena mpanao fanjakana any ameo poste zay tongonareo miroborobo ety amin'ity milasaka any tena faritra iva mihitsy anareo fa rehefa tonga ao amin'le place nareo tsy tsaronareo tsony zay fa majereo zay tena faritra iva fa tena mijaly zay to Ankazomanga. Midinao mpandrina dia tonga dia ao anaty rano mampalahelo zanakay mianatra mianjera anaty rano ny lalana makany aminay amin'ny VP zany dia tena tsisy hevitra tsony tsisy hevitra tsony dia ao amin'ny EPP ateny ny rano dalina ataon'ireo voaka gasoil be miosina gasoil leka izy mirava vao ampianarana ngamba tsy rarina zany manambola zany dia ohatran'izay foana fa tsy manana dia tsy ndrina ohatr'izay foana ve tsy mety tena tsy mety mba jereo ilay Ankazomanga fa mijaly dia rehefa maina ny tany azo ndraiky izy lalovana io dia mba nangatanay foana zany hoe atao batardo io dia loarana fa inge hiateto fotsiny io dia tany dia rehefa vita batardo io dia milatsaka ny rano dia tsisy ty fa ity tanao ty raha manitsaka ianao ateto vavaranjo efa taniny ao ka raha ohatra vita batardo tsy misy ty rano amin'ny arabe ty dia tsy tsisy tonga any an-trano. Tsy mendriky ny maha-olona intsony zava-misy ny Flora Valmanana raha namaly ny antso sy ny tarainany mponina ka nidina teny fotony hijery ny zava-nisy androany. Manampitrotraka ny fahasahiranana sy ny fahoriana menjady amin'ny isan-tokantrano ny tsy famahana ity olana ity izay metraka mivantana amin'ny fivelomana sy fahasalamam-bahoaka. Azo adika ho fanahiniana sy misy teti-dratsy ao ambadika izao hanomezana vahana ny vahiny sy ny mpanambola. Ireo ke tena ohatrany tsy olona le olona ary tena tsy mipetraka anatina trano tena tsy manana zoma olona ny olona tsony le olona rano maloto fangaro amin'le ranorana ary indrindra ny tena zava-doza dia le loto be da be ato amin'le kanalina miaraka aminy dia nisy ny antso tany an-trano anykeo maraina hoe ndonge président mbo ajereo zay fa tena mijanjy ary tena vojena makety aloha dia le narana an'le fako tsy hametsy iny anizaniza fa tokony ho fantaritsika dia n'izao ny zavatra ataon'ny olona ataon'ny fanahinina ity mba hividanany mora ny tanyle olona rehefa aveo fa misy tetika ratsy ao ambadika izao mba hivarotan'le olona ny tranony sy ny taniny angalany retsy mora be n'izy ty tsy le hoe fividiana dia lany ana dia mijanona treo fa le aminjenan'le voaka ny mahaolona azy mihitsy mivinjena zay ny tena izy ary zay ny tena maika zay ny ilanany conseil municipal zay ny ilanany be ny tanàna zay tokony hijery an'izao fa mitsipy fotsiny any tena mampalahelo le olona marina be ny tanàna ary nalala tsara ohatr'izao tsy nisy ohatr'izao mihitsy taloha na oram-be ataon'iny ary na cyclone ary noho izany any tokony hojerevana aloha reny vohatra hoe misy an'izao tena lozy ty. Samy namoaka ny maharary azy ny mponina androany ka nitondra ireo tsotsikevitra sy fanatsarana enti mamany olana izay tsy nisy fijerena ny taonany maro ka mampijaly azy ireo. Tsy ny hainy fotsiny Flora Valmanana fa avy dia nitondra vahaolana ho an'ireo mponina amin'ny fanaovana asa tana maro ety an-toerana. Dia rehefa hanao ilay zazakely nefa mila
dia izay manana volanaovana ampiakarana lehibe tao mila fanampiana kely kony anay am robo-tsampe mihitsy izay misaka ny rehefa avo zao nirana dia mirobo-tsamo foana zay amin'izao zany lalana any efa katsa ty ny rano any anampy anareo aloha no an'le asa tanamaro anasoranagna an'le loto amin'le mitsingevana io maika tsy azo zay aloha aleo dia io zany ka député io le mpanolontsaina dia eo nareo tsy maintsy jerevantsika aloha le lalana ivoan'le rano le olona zay mihitsy aloha vizena io nge mbola ho avy ela be le orana edy anareo na iteny anareo nandatsana izy nametsina an'izy fa ny tena fantatro sitako am'izao fotoana zao tsy mendrika tsy sahazy ary tsy fanao mihitsy zao zavatra mitrano zao tokony vonjena maika dia maika ty ampiasaina dao reo le mpanao assainissement reo reo le mpanadio tatatra reo be masy reo olona firy amanalina neny olona mipetraka amty ika président rehefa maina ny tany fa atao batardô lasa lalina be io e ika raha manitsaka ao iva kely efa efa tany maina be fa raha atao batardô rehefa maina ny tany lasa lalina io ataontsika vita fahavatra pitsy ty zay efa manjato n'ireo olona traboiny tsy afaka mianaraka ny tokony ho izy intsony ety Ankazomanga vokatra ity rano miakatra ity tsy andrasana ela ny fanatanterahana ny asa sy ny famonjena voina ho ny fanamafisana fa atomboka androany zany amin'ny fanalan'ireo faky manentsina ny lakan-drano tompona ndraikitra ary tsy afa-miala amin'io ny komina Antananarivo renivohitra ka anaovana antso avo azy ireo hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy sy anatin'ny fotoana fohy loto ty tena maika dia maika soron'androany sy rapitso satria tena mampijaly amin'ny vahoaka ty amin'le fofona zavatra mitrango ao jereo ke ty izy io zany tsy maintsy ataonao aingany io dia ianao zany manentana an'le olona ty miaraka aminy dia jereo le olona atao système imo to vodeo aingany io asana be ny tanàna zao manala ny tsetsina rehetra sy ny lakan-drano ao anatin'izao fa mba jerevo Ankazomanga sy ny manodidina fa tena tsy rariny zao zava-misy zao zany fa tena hoe hatrany antranon'olona ny rano efa tapaka efa tsy misy ny jiro efa tsy misy zao ny ainana na ny tsy fahasalamana ary mahazo ny zaza amam-behivavy sy ny zoky olona tena tsy fitiny ao anatin'le izy ary tena hoe miteraka loto miteraka tsy fahasalamana ary hitantsika amin'izao zany fa tena hoe tsy rariny ny zava-misy ety Ankazomanga dia mahasolo mba miboaka ny tena dia mitondra n'izay etetany vahoaka sy marary ny vahoaka izay ary tonga eto zany tena mijoro ary mijery ary kio manampy zay azo ampiana zany ao anatin'izay rehetra zay ary eto zany dia mankahery ny vahoaka aty zany satria betabe amanjato ny trabona ety Ankazomanga amin'izao fotoana zao koa dia mitodika manokana zany amin'ny fitondrana sy ny commune urbaine Antananarivo ny be ny tanàna raisy tompoko ny andraikitra ao zay mahasolo bahoaka ao anatin'izay rehefa tsy andray andraikitra ianao dia miala fa rehefa tsy miala ianao dia andray andraikitra ny vahoaka satria efa tena tafahoatra ny zava-misy eto Antananarivo amin'ny zavatra ataonao efa asanao zao ny lokaloka zay nataonao aiza fa lany ianao dia tsy hita tsony ao anatin'le izy koa dia mba jerevo le vahoaka tsy asa nasolombavambahoaka ny manala an'izao nefa lasa nasolombavambahoaka ndray no mijery ny rehetrarehetra misy na tena atin'ny vahoaka nefa asana be ny tanàna zao dia tena tsy rariny efa mantra le vahoaka efa sahirana dia mbola zao ve ny inana ao anatin'izay rehetra zay tandindondoza ihany koa ny fampianarana sy ny hoavin'ny zaza sy ankizy ety an-toerana efa 2 andro no tsy nianatra ny mpianatra vokatry ny fiakaran'ny rano lasipatra ao anatin'izany ny EPP an-tany mena faharoa izay miaina anaty rano maloto sy fofona maimbo avoakan'ireo orinasa goavana tsy manara-dalàna nanao fanorenana manakaiky ny sekoly misy solika ihany koa mivoaka manaraka amin'ny rano ka miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina manodidina very hevitra izy ireo ka mitady-kivy hivarotra ny tanindrazany manoloana ny zava-misy tsy vitan'izany fa mandeha ihany koa ny resaka ny amin'ny ividianan'ireo vahiny ny tany manodidina rehetra zay efa-kivy zany zay amin'le loetsika zany zao zany dia voavo manana fotsiny ny andro hoe ho avy ny orana dia efa hoe aiza indray nataony ihany afaka jerenareo le ao fa rano tena rano tonga dia ohatran'ireny rano mandeha be mihitsy miaraka amin'ny gazoal tonga hatrao an-trano le izy dia taloha zany dia amin'izao zany na zazaky maro zazakely misy be antitra be da be zay ao ambadiky ty EPP ty dia aretina ny azonay amin'le izy dia zay mba angatanay aminareo mba dia tavaolana farak'izay ainga zay fa zay io efa kivy dia efa mila hitady vidy hoe aiza ny vidin'ny tanànanay ao ambadika eo satria tena
kipy izay mijery le izy ao. Ray aman-dren'ny mpianatra ato amin'ny TPP tamena de ty atopoko de mitaraina satria na nisy sonovana vita trano orinasa eto amin'ny toerana misy ny akaikin'ny EPP de le mba vidasina casual alefa ny zareo avao alefa mikorina makaty amin'ny fianarana mijaly le ankizy miakatra ny fofona maimbo an'le casual vao avy kely ny orana de mitoby be le rano de ateny avalahany ankizy ny rano de mangataka famiraponareo manam-pahefana maefa koa zay ijereny zany fa tsy mety commune ny tokony ijereny le izy satria tsy mety ny anavarinana an'le rano makaty amin'ny fianarana ianaran'ny ankizy ohatran'izao de na le fianarana eto rehefa atahorana ho ahihina konkoa ho lasany zareo. Hatramin'izao ny fitondrana maefa mbola tsisy nijery fa trabona tanteraka Ankazomanga. Zavatra mampalahelo moa zany de tena atrany antranony olona ny rano. Jery manokana zao tsika tany EPP fa mikatona ny fianarana hatratron'ny efa 2 andro zay tsy misokatra. Mananga ny tompona andraikitra maefa mpanao tanteraka eo anivon'ny commune zay mba hijery an'ireto foto-drafitrasa tsy ara-dalàna atao aorianantsika rehetra satria reto ny tena mahatonga le fitsetsena le tsy voahan'le rano. Hatramin'izay teto mbola azo nidirany ty EPP ty fa vao miforon'ireo foto-drafitra tsy ara-dalàna ireo de bloqué tanteraka tsisy tsony ny voahan'le rano. Tsy tokony anaiky lembena na ny mponina manoloana ny zava-misy fa hijoro aneo firaisan-kina anohitra ny tsiraliny sy ny tsy manara-dalàna ho nisy olom-bavam-bahoaka eny an-toerana. Zay le izy io zao fiangonana de tavondrareo fidiana io zao ny tranonareo de tavona fidiana ao anatin'izay de tokony tsy anaiky lembena antsika zany ao anatin'izay tokony mijoro tsika ao anatin'izay fa tena tsy mety le izy io zao EPP ato nefa trano filokana koa le izy zany ka mety zay feno ranonareo ina de fidiany daholo ny tany ny trano na vahoaka efa matra de zany ve de anaiky le mbenana amin'izany tsika efa tsy rariny de zay nijoroantsika hoe misaotra ny flora valomanana tsy asany le izy nefa izy no mijoboka aty amintsika fa iza ny commune amin'izao ny mpitantana ny avy fanjakana tsy misy mijery ny ambany tanàna fa rehefa landry zareo de any miseza fiandrianany ihany ka tokony tonga saina amin'izay zany ny vahoaka zao hijoro hiadiny ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna. Fotoana tokony ahatonga sainany rehetra izao ka akalesona manoloana ny fahampitehana tian'ny sasany ho apetraka. Mitaky fiara-miasany rehetra ny zava-misy ny flora valomanana. Ny tenan'izay tsy amelirery eo amponina manoloana ny olana sedran'izy ireo fa hijoro kosa hitady ny fomba rehetra amerenana miloany ny fiainam-bahoaka ny fotony. De anjaranareo koa fampiteny aty fampitezara olona fa tena mijaly nareo tena mijaly nareo marina mahita zany zazakely zany trotrona hianatra ve tsy mivavahady eto tsy indry azo lena na ataoko hoe le manao ny kely tsy mba mamindro laza ny sasany hoe tany rangaty iny laza hoe tandrazana be ao midy tsy afaka makaiza tsony nareo raha tsy mirahina tsara ny vahoaka zay le toe firaisan-kina de nizao zany de fa manana fomba fijery mielona miantisipe zavatra tsika fa ty tanàna ray manontolo ty lasandrareo daholo ty de potehany daholo ny anareo ka anjaranareo rano mieritreritra hoe ahoana ny tokony aminjena azy azoko tsara mihitsy ny mahazo anareo azoko tena za malala azy satria voalohany indrindra abadonareo ankizy reo tsy anatra any amin'ny EPP akory ho ampijaliana anaovana tsindry azo lena ianareo anaovana raha matahorana de tena reo tsisy ninina ho aviny ty tanàna Ankazomanga ty zany sy ny tanàna ambany rehetra mbola hijery toerana maromaro matsy ahitako azy tinge tsy hoe fifidianana de fanesika eo tsika anao hoe candidat dao de lasa merana lasa mpanolo-tsaina fa ina mba mahasoan'le voaka fa le voaka koa tokony eritreritra tsara zay tezaina le olona tena tezaina de niditra tao anaty trano anankiray atao niditra tao anatin'le trano tsy mihinan-kanina izy tsy tafiditra tsy misy an'le vato kely dinganiny zay de tsy afaka matory izy fa natao ambony latabatra daholo ny zavatra fendrano ary ray rano maloto loza marina tena loza. Efa miatra manaina ny fahavoazan'ny mponina ankehitriny tsy ny aty Ankazomanga ihany fa manerana ny Antananarivo rehetra. Olana goavana tsy ahitam-baolana hatramin'ny androany resaka fanajariana ny tanàna ny vita amin'ny tanànan'ny fako indrindra ny fanamboarana sy fikojakajojana ary fanarenana fotodrafitrasa ny fotony. Tompona andraikitra voalohany be ny tanàna izay toa tsiroditra amin'ny fahavoazana mahazo ny mponina toy izao. Vokatry ny rotsakorana sesesy tao anatin'ny andro vitsy dia miakatra ny havon'ny renirano Sisangy izay mandalo nampita tafika Sainozy zato. Vokany anarivo ny mponina eny an-toerana ny traboina ka voatery miala amin'ny trano vonenany. Raha ny vaovao afindra ao amin'ny vilala Ily ambany maso Sainozy zato avokoa izy ireo.
mirotsaka tsehatra ny brigade gendarmerie feno arivo manampy ireo trabona ny fitaterana sy fiarovana ireo entana. Araka ny atotanisa 303 mahery ny trabona mitsinjara amin'ny tokantrano 200 ao amin'ny fokotany Antandrokombo sy Ambodivona. Ao amin'ny fokotany Anjaramaitso commune Pitatafika ihany koa dia misy olona izay tsy maintsy afindra toerana noho ny fiakaran-drano. Efa ampikarakarana ny toerana andrasana azy ireo ny fiadidinan'ny commune. Araka ny nambarany avy eo anivon'ny PNGRC dia efa miatrana eny an-toerana mijery akaikin'ny zava-misy izy ireo. Zandary misy 570 avy amin'ny kompania Antananarivo renivohitra no nalefa namitosika ny zandary any an-toerana. Milaza moa sapana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro fa mbola ho betsaka ny rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Vatovavy, Fitovinandy, ny tapany Atsimo Atsinanana ary Loatra Mangoro ary aharitra hatramin'ny alatsinainy ho avy izao izany. Isa araka izany ny fikorotana ny asa mandraraha andavanandro, fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo ho iatrana ny fanamafisana. Manentana ny rehetra izy ireo mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Ny tsy fitoviana ratsaranga, ny olana eo amin'ny sosialy sy toe-karena, ny fanaovana politika eto Madagasikara indrindra ny demokrasia dia lesoka avokoa ary mila hitadiavana vahaolana aingana hoy ny avy eo amin'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara androany. Mikorosofana ny firenena ary latsaka tanteraka anaty fantrana. Tsy mipetra-potsiny manoloana izany ny antoko fa mijoro amin'ny mampanohitra azy ho tombotsoa ny malagasy tsy vaky volo ka miantso ny fanjakana hijery ireo teboka marary ny vahoaka ireo. Zany no joronay amin'izao fotoana izao ka mahatonga anay mampirisika ny fitondram-panjakana mba hitodika ary tena mba hijery ny tombotsoan'ny firenena. Jerevo reto olona me mahantra reto hoe za zao dia mampirisika ny filohan'ny repoblika mihitsy mba handany ianao makanesa ianao any hôpitaly, makanesa ianao any Befilatana, makanesa ianao any amin'ny Azera raha tsy todinao ny hôpitaly misy anay na Betroka. Dia mandany ianao mahita an'izany hoe ayve zao zany ny fahorian'ny reto malagasy zay tantananao reto fa tsy hoe zay ny tsy tianao. Tsy ianao akory ny tsy tianay fa fomba fitantanana eto amin'ny firenena. Andany nareo makany parafaravola mijery an'izany hoe tsy maniry ane le masomboly napetraka reo tany. Volana Febroary nareo manatra masomboly tsy nivokariny teto Madagasikara. Dia ahoana zay ny tsy hiteny. Zany rehetra zany ankehitriny ary ampapirisianay ny fikambanany ataoko hoe malagasy mba anohatra an'izany hevitra satria hita daholo amin'ireo ataoko hoe ireo singa tondro refy rehetrarehetra ary ekonomika ary sosialy amin'ny lafiny ara demokratika dia miembotra ny firenentsika. Miady ho amin'ny fametrahana politika madio sy mangarahara mifantoka amin'ny fampandrosoana ny avy amin'ny fanoherana ho iatran'ny fanazavana ary tsy manaiky ny kolokolo sy ny osika toy ny tranga tamin'ny fifidianana teto amin'ny firenena, indrindra ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Tarikevitra ataonay amin'ny lafiny fifidianana dia hoe le système mihitsy ny lavinay amin'izao fotoana izao. Mba nieritreretina ihany hoe eny ary efa reny nataonareo tamin'ny présidentielle dia nijerena teo amin'ny députation dia mbola nijerena indray tao amin'ny communal fa dia vao maiky rahantsika mahita reny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny olon'ny fitondram-panjakana na candidat io na ny antoko-panohana azy io na ny fanjakana natao hijanona ao anatin'ny fanarahan-dalàna io dia hita daholo. Zany rehetrarehetra zany mahatonga anay hoe manao sosikevitra amin'izao fotoana izao mipanohatra sy amin'ny malagasy tsara sitrapo hoe tokony ho dinihana mihitsy ary atosika mihitsy ny resaka iadina amin'ity système électoral misy eto amin'ity firenena ity. Satria tena lalàna tsara, mety ho aza-pina kely ny lalàna fa lalaovy fitondrana zay manana fahefana amin'izao fotoana izao io oentina hanamarinana toerany hoe io ny anay io ny lany io ny lan'ny tribonaly. Nisokafana androany moa ny taom-piasana ho an'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara narahana famela belaran-kevitra sy ady hevitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Lasa takalonaina ny fiainam-bahoaka noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-tseza ataon'ny mpitondra ankehitriny hoy ny antoko MFM. Tsy izao zava-misy ainan'ny malagasy izao no nanaovan'ireo razambesorona ny tenany ka nitakian'ny fahafahana ny taona 790 hoy ny fanazavana. Tsy mitsahatra amin'ny korosofana ny fiainam-bahoaka
fangejana sy fanagadrana no takalo ny fahefana nampindra amin'ny olo-pirenena ho an'ireo mpitondra. Tsy misy Madagasikara mandroso zany eto raha ny tany fahantrana no jerena, tsy mitsamby tombony isan'ny vahoaka malagasy eo ambany vahony fahantrana raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ho iatrany antoko MFM. Misy indray ankehitriny ny fikononkononana fanovana ireo mpikambany gouvernemanta to fizaran-tseza ho an'ireo mpiara-mitolona fotsiny ihany anefa izany fa tsy ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Efa impolo izao ny fitondrana ankehitriny no nanova ireo ministra saingy tsy nanova ninonina teo amin'ny fiainam-bahoaka izany. Tsy azo ekena intsony ny fanovana gouvernemanta tsy ao anatina fampiresahana amin'ireo elovelona rehetra satria misy zavatra mila alamina aloha eto amin'ny firenena ho iatrany ny MFM. Tsy mahavaolana ny fanovana gouvernemanta tsy ao anatin'ny fampiresahana. Androany ianao zany mety hoe osoloana gouvernemanta fa mialana katsy dia bodepona lay olana miteraka ny tsy fahombiazana mbola mipetraka. Resaka fifidianana ny resahako fotsiny mbola hipetraka zay fa mila mifampiresaka tsika hoe ahoana nanaovana ny fifidianana io miteraka olana eto amin'ny firenena. Za mahita hoe tokony averina io fifidianana io raha misy gouvernemanta mitsangana io ohatra. Izany zany mbola ady hevitra tsy maintsy hojerevana fa tsy hoe fanoloana gouvernemanta no mahatsara ny fiainantsika eto. Tsy ihany ny vahaolana fa fifampiresahana. Rehefa mifampiresaka tsika inona le olana aloha. Dia eo tsika vao mametraka hoe gouvernemanta ohatrany ahoana raha no petraka. Amana zay fa tsy manao raviravina tetina fotsiny hoe tsy hoay reto ongomanta dia solo ihany ty. Tsy mitondra ny ninona ho an'ny firenena zany. Fanjakana vaogeza sy tratry ny takalonay ny tombotsoany tsy miankina ho iatrany ny tatitry ny IPC 420 na ny tondro momba ny kolikoly. Fatorany mpanao politika sasany amin'ny fifanarana mangeja azahoana fahefana ny fitantanana ny firenena anyka mpitondra saribakolo no mitantana tsy afaka mikofoka satria tafiditra anaty bizina goava ny vitsianisa. Vokany mantra ny firenena sahirana ny vahoaka malagasy eto amin'ny tanindrazany. Fotoana izao ijoroany erivelona rehetra iditra ao an-tsehatra amin'ny fitantanana mivantana ny firenena fa tsy olombitsy sy antoko iray hita fa tsy mahomby intsony no mbola hitantana ny fiainam-bahoaka mandritra ny taona maro satria tsy hijanona ny firosoantsika any anatin'ny fahantrana sy ny fampitehan'ny firenena ho iatrany ny MFM. Ny 20 tapitrisa amin'ny vahoaka malagasy dia kristianina avokoa ka ny 520 isanjato ny isa io dia pino ao amin'ny fiangonana katolika avokoa raha ny antotanisa vao ray farany. Tsy tonga ho azy arak'izany ny fidirana antsehatra ataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy amin'ny fanitsinan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana satria santionana antotanisa amin'ny olasan'ny fiangonana io voalaza io. Raha ho an'ny fiangonana katolika manokana dia misy ny rafitra napetraka ahafana mamantatra ny zavamisy iainan'ny vahoaka pino ao aminy izay antsoina hoe fampianarana ara-sosialy na DEC. No nitrangan-javatra tsy ara-dalàna maro mitranga eto amin'ny firenentsika no isan'ny nahatonga ny fametrahana ity rafitra ity raha ny fanazavana izay nataony père Ratovomananarivo Prospère. Dia niaro an'ireo madinika hiaran'ny tsirarina fiangonana dia teraka io fampianarana ara-sosialy io. Ny dikan'izay amin'ny zavamisy eraky ny firenena dia miaro ny fahamarinana sy ny rariny ny fampianarana ara-sosialy ary manampy ireo kristianina sy ny olona mahatsapa-tena andray andraikitra manoloana an'izay le hoe tsy rariny fanososena ny zonony madinika eo anivon'ny fiarahamonina dia ataoko hoe mifandray amin'ny zavamisy eo anivon'ny firenentsika zany raha hoe mamaky ny fampianarana ara-sosialy ny fiangonana dia izay le hoe ahoana ny andanina amin'ireo madinika sy mahantra izay hiariny tsy rariny hiariny tsy fahamarinana hiariny tsindry azolena mety hoe amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny tsindrim-pahefana samihafa ahoana ny ampanjakana amin'ny fahamarinana mba samy higioka ny tombontsoa eo anivon'ny firenena ny olona rehetra. Teny filamatra ho an'ity rafitra ity ny hoe mitory ny vaovao mahafaly no mampanjaka ny rariny sy ny itsiny ho iatrany ny fanazavana. Tsy hitsatra arak'izany ny fiangonana sy ny ray aman-dreny am-panahy anitsiny zanany raha mbola misy ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana mahazo ny vahoaka izay tezana eo anivon'ny fiangonana ho iatrany ny fanazavana. Hoe ahoana moa zany nahazo ny fahaleovatentsika mba nanantena isy ampipo mijoro zany ampandroson'ny firenena satria efa mahaleo tena manana fiandrianany vao maika niditra anatin'ny fahantrana
dia teo moa zany le ny 72 reny ny 1975 indrindra moa ny nahafaty ny flora tsy mandrafa dia nitoetsikelikely zany amin'izao hatramin'le hoe mbola tsisy fanantenantsika mbola mikorosofahana trany ary memahantra ny fanadiadiana atrano nafantarana fa afaka amantaran'ireo firenena any ivelany ny olana maro lafa mitranga ito amintsika ity rafitra eo anivon'ny fiangonana ity. Misy mantsy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasan'ny fiangonana amin'ireo firenena any ivelany amin'ny alalan'ny fampianarana ara-sosialy na ny DSU raha ny fanazavana atrany. Ny DSE zany aloha dia fitaovana ao anatin'ny fiangonana fa ny tena marina dia ny fiaraha-miasa ny fiangonana eo anivon'ireo rafitra iraisam-pirenena mampatsiahy an'izay fotokevitra ny fiangonana izay dia ireo fiaraha-miasa ireo moa zany tena hoe amin'ny resaka momba ny développement, resaka momba ny fiarovana ny zon'ny olona, ny fampanjakana ny asana maha olona sy ny sisa dia manampy ny asan'ny reny organisme reny koa zany fiangonana anatsaratsara kokoa le fiainan'ny olona. Ny fanaraha-maso zany dia ataoko hoe le fijoroan'ny hery-velona samihafa amin'ny fiangonana. Na dia mody tsy mandray aza ny mpitondra fanjakana malona ny antsoantso ataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo dia inona fa ren'izy ireo tsara izany antso izany ho iatrany ity mpitondra fivavahana ity. Natao mba anitsiny ireny ary natao mba hanovana famindra satria iarahan rehetra mahita sy mahatsapa fa lentika ny firenena na dia eo aza ny fanampiana maro samihafa ataon'ny fiangonana dia ny fanjakana ny tompondra raha voalohany ho iatrany ny fanazavana. Tsikatra tanteraka fa kofina arabola ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Anka mitady famatsim-bola sy mitady ny fomba rehetra ahafana mahazo vola na eto an-toeran'io na avy any ivelany. Profon'izany ny firoson'ny firenena amin'ny fampivangongona ny fitantanana arabola ho eo anivon'ny fanjakana fohy be toy ny vola alohan'ireo orinasa ho any amin'ny banque centrale sy ny etra tokony ho vola miditra mivantana ho an'ny commune. Monopole budget no amaritana izany fa tsy décentralisation hoy ny mpandinika toekarenina Zafy Mahova Serge. Sahirana ny fanjakana malagasy satria namokany ny fanjakana hoe ny vola ny orinasa-mpanjakana zao dia apetraka mivatana ataon'ny banque centrale. Misy an'izay koa communiqué navoaka jereo fa misy conseil des ministres namoaka an'izay. Voainga an'izay ataoko hoe tao anatin'ny telo herinandro. Ny zavatra misy koa nefa ny vola tokony ho an'ny collectivité territoriale hoe ny impôt foncier sur le terrain sy ny impôt foncier sur la propriété bâtie ohatra amin'izao fotoana izao alefa ty amin'ny trésor satria tsy manam-bola intsony ny fanjakana fohy be. Ohatran'izay koa ny mba ahafahan'ny trésor zany ny assuré ny engagement ny volany ny restaurany QMM sy ambaty vy zay tokony hoan'ny collectivité territoriale ny centralisena koa makaty amin'ny trésor. Dikan'izay zany sahirana raha-bola amin'izao fotoana izao ny fanjakana malagasy ary ny vola hoan'ny collectivité territoriale nampiakarina zay mifanohatra tanteraka amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana satria centralisation budgétaire zany zao nataontsika au lieu de manao tsika ny manao le décentralisation. Resa be fotsiny no efa mpandrosoana miainga eny ifotony ho iatrany ity mpandinika toekarena ity. Lasa miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana fohy be avokoa ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana vao afaka ny roso amina asa fampandrosoana na dia mety ho ilaina maiky aza izany ho iatrany ny fanazavana. Ary ny programme an'asa ataon'ny collectivité territoriale ane ohatra au niveau communal tokony tsy erana ty Antananarivo satria manambola zareo dia zay tapany eo tapany zay tapaky ny collectivité eo azadiny zao fa rainany sisa ny collectivité eto Madagasikara raha ny constitution jerena dia telo ny collectivité commune faritra ary faritany fa ankehitriny ray sisa ny collectivité dia ny commune fa ny faritra lasa service déconcentré de l'État satria olona boatendriny eo.
angonina ty amin'ny foibe avokoa ny vola tsy misy mangarahara nefa ny fitantanana izany any ka manao zay tiany atao ny fitondrana foibe ho iatrany izafy mahova serge ao anatin'ny lalàna momba ny code minier mbola miresaky tsika province de mbola mahazo vola le province de mifanontaniana makaiza moa zany le volan'le province miresaka or monétaire ao amin'ny banque centrale zay tsika manko zao manomboka nanao or monétaire mba hoe mba hampisy lanjany a vola malagasy tsy misy a mangarahary eo akehitriny ary samy laza mihitsy ny gouverneur hoe ngaon'izy voateriteny hoe firiny or monétaire natota tato ato ka ahoana zany nafatarana hoe ahoana le mangarahara am'izay fotoana zay firmarina ny 10 ariary natotatsika firmarina ny lingot d'or natotatsika zaresarehetra zany mila mangarahara fa tsy mangarahara mihitsy io akehitriny feiny tsy manambola ny fanjakana tsy manambola ka manao ny fomba rehetra ikikisana izay azo alaina rehetra ho sarotra ny anantenana fampandrosoana amin'izao endrim-pitantanana izao raha tsy tantana ny fitondrana eto amintsika ka manidy robinet ny ankamaroan'ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola any ka lasa mitady mpamatsy vola hafa i Madagasikara izay mety teraka olana maro lafy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra any Madagasikara izany ho iatrany izafy mahova serge tsara ny fanapahan-kevitra ny irosona amin'ny fitrandrana soloka sy gazy eto amintsika saingy ahina isy ambadika ho fikatsana tombony manokana toy ny fitakim-bola ambiny ampanga na ilay atao hoe commission tokony efa ely i Madagasikara no nroso tamin'ny fitrandrana io saingy mampametra-panontaniana hoe manina noho izao vao tapa-kevitra ho amin'izany ny fanjakana iaraha mahita mantsy ny tsy fampim-bola eo amin'ny fanjakana malagasy ankehitriny hoy Paraina Auguste etsy andaniny raha tsy mitandra ny mpitondra dia ampy emitra ireo mpampiasa vola amin'ny fandrarana eto amintsika izao fanapahan-kevitra izao hoy ny fanamafisana tady investisseur sika fa investisseur koa sy adala raha angalanao anina be loatra izy de tsy manao izy satria zay zany ny ilainy zany hoe amin'ny indice de perception de corruption io koa hoe antandreo fa misy corruption be agny mety tsy tonga eo nery zaraha fa raha mba lafa tonga eky izy de sara isika zany mitarika anazy mitady anazy zao isika mitady anazy de tokony ararao tokony zay zavatra zay hoe mila mpamatsy vola sika anao an'io donc aoka sika sy mba ho tendakanigny loatra fa de mba hoe mba ahazo izy ahazo koa sikany mba samby mahazo tombosoa hoe oinoinona ho izy nagagna mila atao laharam-pahamehana ny fangaraharana ny ady amin'ny kolikoly raha toka tena hitondra fampandrosoana marina ny fanjakana tsy ho vaovah nefa ny olana ratsoloka eto amintsika raha tsy miroso amin'ny fitrandrana ny firenetsika satria lasa tsy misy fifaninanana amin'ny famarotana solika eto amintsika any ka manjaka tokana ireo orinasa efa misy izao enantsika ankehitriny izao anefa ny vokatra izany satria izay tian'izy ireo ivarotana ny vokany no ataony ho iatrany i Paraina Auguste 2.3 hektara isan-taona ny velaran-tany ripaka avadika ho saribao eto Madagasikara ampihenana ny fahasimbany tontolo iainana indrindra ny fandringanana ala nisy ny atrikasany tanteraina ho fiarovana ny tontolo iainana nanolorana ireo pitsopitsony amin'ny famokarana saribao ekolodzika miaro ny tontolo iainana izay mitanteraina tetsy Andrainarivo tanjon'ny atrikasany ampiroboroboana ny tontolo maintso indrindra ny ampihenana ny tany falotony rivotra eto amintsika ny teknôlôjia anankitelo ngamba ny tena foizina manokana eo ny fampirisiana amin'ity famokarana briquette non carbonisée izay asolon'ny kitay ity eo ihany koa ireo briquette de charbon misy miteny izy hoe charbon écologique misy miteny bio-charbon fa briquette de charbon izy zany izay mahasolo ny charbon mahazatra antsika io dia eo ihany koa famokarana ny biogaz izay teknôlôjia méthanisation zany ny fametrahana norme anisany zavatra anankiray tena ny mahasoa ny tetikasa ihany koa satria fatatsika fa raha ivelatra ny tsenan'le produit rehefa tsy manana norme tsy afaka mitazona ny kalitao ireo mpamokatra ary ny mpanjifa tsy afaka manana ny antoka hoe zavatra tsara le ampiasaina zavatra miaro azy na ara-pahasalamana na ara-tontolo iainana mahasolo ny kitay sy ny saribao tsotra vita amin'ny hazo ny saribao ekolodzika tsy vitan'ny miaro ny tontolo iainana arak'izany ny saribao ekolodzika fa mampihena ny fako koa ny fampiasana azy fako organique na karazana variété na biomasse ny ampiasaintsika tsy afaka ampiasa mihitsy tsika hoe plastika ny lasa ataontsika angovo
tsy manajany tontolo iainana zany ary fatatsika fa tsy manatsara ny taovam-pisefoana iny rehefa mirehatra dia raha manontanytsika hoe manahoana io sehatra asa io amin'izao efa betsaka ny olona niasa tamin'io efa ataontsika hoe raha misy promoteur efa maro be eto Madagasikara ary asa efa nataon'olona efa nandritra ny taona maro io fa fatatsika koa nefa fa ny aty amin'ny sehatra fikarohana sy ny sisa mivoatra ary efa misy efa amin'izao zany efa betsaka kokoa ilay voka-pikarohana ary mamaritra reny ny hoe ohatry ny ahoana no tsaratsara kokoa anaovana an'ilay famokarana an'ilay brikety. Sehatra tsara ampiroboroboana ny famokarana arina fandrehitra mivoatra tahaka izao. Efa maro ireo mpisehatra amin'ny famokarana azy ity eto Madagasikara, saingy mbola tsy mahasahana ny filanimponina izany. Kely ihany koa ny vokatra noho ny tsy fampin'ny lafiny ara-pitaovana izay sakana ho an'ny famokarana miavosa ka ilana ireo mpisehatra tantsorika. Tandindondozany 500 isanjato amin'ireo tanàna misy mampiavaka ny Madagasikara, vokatry ny fahasimbany tontolo iainana, ny fanondranana tsokosoko sy ny maro hafa. Tokony ho saroto ny manoloan'izany ny malagasy, tsy taza-potsiny faharinganana mety ho aterany. Tombontsoa maro no azon'ny firenena malagasy amin'ny fananana harena tahaka ny tanalahy. Mitarika vahiny ho tonga eto Madagasikara zany, manampy ny mpianatra malagasy ihany koa amin'ny asa pikarohana ataony ary afaka ampiroborobo ny sehatry ny fizantany. Eraka zao tontolo izao ny karazana tanalahy fantatra zany dia amin'ny 430 amin'ireo 430 ireo 770 amin'ireo tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Eto Madagasikara irery ihany no misy azy ary Madagasikara irery ihany koa ny firenena manana karazana tanalahy be indrindra eraka zao tontolo izao. Ny tsindry mahazo ny caméléon eto amintsika satria raha ny fanombanana farany zany dia marery 500 isanjato ny tanalahy eto Madagasikara dia tandondoza. Anisan'ny tsindry mahazo azy ny fahaverezan'ny toeram-ponenany ny fahasimbany ala satria ny caméléon dia velona koa amin'ny toerana misy ala. Fahasimbany ala zany tsindry voalohany. Anisan'ny tsindry miatra aminazy ihany koa misy mpanondrana tsokosoko. Misy ny fanondrana ara-dalàna fa misy ny mpanondrana tsokosoko. Reny mpanondrana tsokosoko reny tsinona dia tsy manaraka an'ilay fetra izay voafetra amin'izay fanondrana izay ka miteraka tsindry ho azy. Eo ihany koa ny famonoana izay ataon'ny olona ho an'ny tsy fahafantarana, ho an'ny tsy fiheverana fa manandanja ilay izy dia tsindry ihany koa ho an'ny karazana tanalahy eto Madagasikara izany. Nefa ringana tsy mbola nisy ringana ny karazana caméléon fa mahery 500 isanjato eo no ahina ho lany tamingana. Ny atao hoe ahina ho lany tamingana dia mizara telo izy raha ohatra ka sokajiana. Misy ny tena efa atahorana ho lany tamingana, misy ny atahorana ho lany tamingana, misy ny ahina ho lany tamingana dia ny 500 isanjato ny tanalahy eto Madagasikara zany tafiditra ao anatin'izay fa ny ambiny mbola azo heverina fa mbola tsara ny abetsahany. Mitaky fifanomeza tanany rehetra ny fiarovana ny tanalahy hoy ny fanamafisana ka ho atao vaindoha andrara mandritra ny festival caméléon. Raha resaka tsy fandriam-pahalemana ahitany anohanana no hafantarana ny faritra atsimo, fotoana afana mijery sy mamantatra fa toerana manana harena maro azy Ambosary atsimo raha ny fanazavana. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainana andavanandro ny fiarovana ny tontolo iainana ka namafisana ny fifanomeza tanany rehetra hiarovana ireo biby ireo. Kion-dalàna ny fanatanterahana io hetsika io izay atao eto Madagasikara ny volana Jona izao any Ambosary atsimo. Araka ny hitantsika eto dia caméléon zany no na ny tanalahy no vavahadidirana fa ny faritra atsimo ray manontolo no mena lanja. Ny tiana tenenina zany dia hoe ny fijerenan'ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro dia tena misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary ny fiarovana ny tontolo iainana dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainana andavanandro ka tsy tokony ho adinoantsika zany rehefa tokony miara-dalana hatrany. Ary voalohany ihany koa amin'izany hoe any amin'ny faritra atsimo izay heverintsika fa zavatra ratsy momba ny resaka toetrandro no ahafantarana azy kanefa tena manan-karena tokoa dia iseho zany amin'ity festival de caméléon ity ny fifanomezan-tanana rehetra sy ny fiaraha-miasa rehetra mba ho fiarovana an'ireo tanalahy ireo. Andiany voalohany festival caméléon asongadina mandritra izany ny fanomezan-danjan'ny kolontsaina, ny harena voajanahary, ny sosialy sy ny lafiny ara-toe-karena mampiavaka ny faritra atsimo. Voasokajy ho anisan'ny zava-pady ary tsy teresahana firy ny fanabeazana ra-pananana ho an'ny malagasy, indrindra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
no ny tsy fampiny fifampiresahana araka izany dia mitombo isa ireo tanora manaonao foana vokatra izany. Manampitrotraka ireo horonan-tsary sy sary maro isan-karazany any amin'ny tambajotra sy ny anterneto manabe ny tanora. Raha ny salanisa dia 1.3 isanjato ny tanora malagasy vehivavy no miroso amin'ny firaisana ranofo aloha loatra, izany hoe manomboka eo amin'ny 15 taonany. 2.3 isanjato kosa ny salanisa ho an'ny tovolahy. Lasibatra ny tanora malagasy manoloana ireo ary betsaka ny tratry ny voka-tsy irina sy miteraka aloha loatra. Ka le tamintsika koa zao nge amin'izay efa moroborobo be le teknôlôjia amin'izay dia lasa morona anatin'le anina daholo ny tanora rehetrarehetra, anatin'le zavatra ratsy daholo, tsy mba misy zavatra tsara mihitsy sady resaka ratsy daholo banao anatin'ny saintsika le sain'ny tanora rehetrarehetra zany. Za aloha efa ray aman-dreny avy any zany nanabeazako azy zanako ohatran'le nanabeazany ray aman-dreniko le taloha reny ohatry zao tsy mety, ohatry zao tsy mety. Ny tokony atao zany dia fihezana tsara aloha ny ankizy voalohany indrindra, satria matsy ianao ihany no mitondra an'io. Rehefa voafianao zanako hoe tsy mbola mahazo manambady aloha raha tsy amin'izao taona iny izy mba matimaty kokoa matsy amin'izay, tsy ao atokantrano izy mba matimaty kokoa. Satria matsy amin'izao koa mahita koa ena mitsangaam-piarahamonina fa kelikely reny dia manamanam-bady dia avy eo misarasara bady lasa tsy manjary tsony le fiainana. Tsy vitan'izay fa miakatra ihany koa ny tany fanalanjazany tsokosoko vokatry ny tsy fitandremana. Misy amin'ireo ray aman-dreny araka izany no misafidy ny ampita fahalalana momba ny fananahany eo amin'ny taranany. Misy ihany koa anefa ny mbola tsy resy lahatra. Tena mampita tsara satria fitiavako an'ilay zanako mba tsara fitondran-tena dia mba homendrika tena zava-dehibe le sy ny fampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanako. Raha arakaraka ny hevitra ka lolo tsy mety, tena marina hoe tsy mety amiko satria zanaka zany fanaja moa ny ray aman-dreny koa fanaja dia amiko tsy mety amiko. Mba hisorohana ireo voka-dratsy ireo dia mitana anjara andraikitra lehibe ny fanomezana lanja, ny fanabeazana ra-pananahana ho an'ny tanora malagasy. Miainga avy ao an-tokantrano izany amin'ny alalan'ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa eo ihany koa ny fanjakana izay tompona andraikitra feno amin'ny fametrahana, ny fanabeazana ra-pananahana, miainga avy amin'ny fototra toy ny any an-tsekoly, ny hetsika fanentanana maro momba ny fahasalamana, hisorohana ny fahasimban'ny tanora malagasy. La nouvelle libération par le Hamas et le djihad islamique des 3 otages israéliens. Takalinaina israeliana telo no navotsitry ny Hamas sy ny djihad islamika androany maraina tao Ranione renivohitra Gaza. Natao mibebe maso teo anatrehan'ny vahoaka teo an-toerana no namitsorana azy ireo. Ireo antoko roa islamista niaraka tamin'ireo miaramila no sahana famitsorana Sacha Trufanov, teratany israelo-russe, Sani Dekelchen, teratany israelo-amerikana, ary Yair Horn, teratany israelo-argentin, no samborin'ny Hamas ny 7 oktobra 2024 tao kibbutz Nir Oz nandritry ny ady teo amin'ny Israel sy ny Hamas izy ireo. Ny Croix Rouge kosa no nikarakara azy ireo teo am-pelatana miaramila israeliana ka nahatonga azy ireo tafaverina somatsara amin'ny taniny tahaka izao. Nanao fihetsem-pona araka izany ireo vahoaka israeliana sy ny fianakavian'izy telo tamin'ny famitsorana azy ireo. Efa niandrandra ny fiverenany hatrany izahay fa izay ankehitriny fa tonga eto aminay any izy ireo. Miandrandra izay takalinaina hafa votsitra izy ireo ankehitriny. 12 volana izao no nikazan'ireo mpanao takalinaina Sacha Trufanov, Sani Dekelchen ary Yair Horn. Takalinaina fahaenina navotsitra sy natao takalo taorian'ny ady teo amin'ny Hamas sy Israely, taorian'ny fampiarana ny fampitsarana ny ady teo amin'ny rotonta. Hatreto manko mbola misy 70 ny takalinaina andrasany hivoaka, 530 tamin'ireo takalinaina ny voalaza hatreto fa maty novoron'ireo miaramila. Ny sabotsy teo moa namoaka voafonja palestiniana misa 720 ny israeliana. Ny ampofolon'ireo voafonja ny voalaza ho nanao heloka be vava avokoa. 369 détenus palestiniens, dont des dizaines condamnés à de lourdes peines.